Miarapa-tompokolahy finaritra tompoko vavy aty am-piandohana dia miarapa-tsika rehetra aloha amin'izao akatoko ny fety-pirenena malagasy izao miraharatsika rehetra mba hatratra ny rapitso avokoa. Ao anatin'izay no zarana amintsika ny mety ho toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro manaraka dia tsara manamarika fa raha ny fisotro ny toetry ny andro aloha amin'ny ankapobeny amin'ity herinandro ity ka hatramin'ny zoma dia mitovitovy hatrany ho an'ny faritra maro manerana ny nosy zany hoe mbola mitoetra ny tsokan'ny alizay miaraka amin'ny rivotra mangatsika ka hatramin'ny zoma zany hoe angatsitsika zany amin'ny ankapobeny ny andro aty amin'ny ampovoantany moa izay no somary tena hita taratra raha ny herikerika andro kosa aloha dia ny voamaraina sy ny takariva no tena ahitana an'izay any amin'ny sabotsy sy lahady any zany tsika no mendrandra andro mafana raha ho amin'ny fisotran'izay toetry ny andro izay jerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany mahakasika ny toetry ny andro ho an'ny rapitso maraina zany zao dia mbola mitoetra ny orana malefaka miatoato any amin'iny molotsiraka atsinanana manontolo iny antalamba atsoa analanjorofo atsinanana vadivavy fitovinana ka hatraty amin'ny atsimo atsinanana mahakasika ny ilaina sahany voatany kosa indray dia mandraondraona amin'ny ankapobeny indrindra moa fa ny voamaraina ary mety hisy herikerika raha tokoka ny manodidina ny mitatao vavonana no somary misavakely aty andrefana kosa dia ny masoandro mibalika no tena mipantoerana tolakandro kosa indray ary dia mitovitoy amin'izay hatrany aloha raha nitoetry ny andro aty amin'iny atsimasanana sy ny taolany ary iny no omaina zany raha oharina ny maraina mitoy ny orana miatoato ny vadivavy sy fitovinany atsinanana mba analanjorofo sy ambatosokatra aty amin'ny antalahy aty tapany atsimon'ny faritra savato raka izany koa dia misy orana miatoato hatrany aloha ny ilasanany loatra mangoro raha tokony aty amin'ny andrefana dia ahitana herikerikandro aty amin'ny ilana sahany voatany kosa dia mandrahona amin'ny ankapobeny ny takariva mety arahana herikerika kely ifandimba mandrahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa tombatombana ho amin'ny maripana ho an'ny rapitso ary dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny mafana indrindra raha ho an'ny aty amin'ny afovoantany 13 ka hatramin'ny 19 ny motsiraka atsinanana izay somary mangatsitsika kokoa ary aty amin'ny andrefana kosa dia 13 ka hatramin'ny 13 degré celsius toliara mafana indrindra 13 degré celsius sy anjoy toy izay toetry ny andro zay any ho an'ny alakamisy kosa indray dia efa somary misava amin'ny ankapobeny izay tsokany alizay zay fa mbola hita taratra hatrany raha ty amin'ny ilana sanany analamanga afaka nakaratra sy amoromanisy eto matsiaritra iny dia mbola mandrandrahona hatrany aloha ny andro amin'ny ankapobeny mbola ahitana orana malefaka molotsiraky ny faritra atsinanana ambatsoa aty amin'ny analanjorofo ny tapany atsimon'ny faritra savany akoatr'izay fandimby ny rahona sy ny masoandro raha ny maripana ho an'ny alakamisy dia manodidina ny 10 ka hatramin'ny 12 mafana indrindra aty amin'ny afovoantany motsiraka atsinanana manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 motsiraka andrefana kosa dia 13 mihoatra any amin'ny evatanana sy antsony mafana indrindra 13 degré celsius fananantsika ny toetry ny andro ho an'ny tontolo andro ny zoma araka nambaratsika teo dia mbola somary hita taratra kely raha ny zoma ny tsokan'ny alizay zany mbola mandrandrahona hatrany ilasanany avoantany ahitana orana aty amin'ny motsiraky ny atsinanana nalanjorofo sy ambatsoa ary ny tapany atsimon'ny savany akoatr'izay fandimby ny rahona sy ny masoandro maripana voavinavina raha ho an'ny zoma dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny mafana indrindra zany hoe mbola mangatsitsika zany raha ny avoantany motsiraka atsinanana 13 ka hatramin'ny 17 motsiraka andrefana kosa dia 13 mihoatra hatrany 13 mafana indrindra any amin'ny faritra varatra andrefana sy afovoany andrefana nosy no tena ahitana izay makasika ny tany fahatolon-drivotra eto Antananarivo renivohitra kosa indray dia ahitana fidinana hatrany aloha ny tany izay fahatolon-drivotra zay eto Antananarivo amin'izao fotoana izao ambany na manodidina ny fetrany OMS avokoa zany raha ny rehetrarehetra voarahitsika raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro manaraka indray no jerena dia mbola mijanona ambany aloha amin'ny ankapobeny izay tany fahatolon-drivotra izay zany hoe madio zany ny rivotra makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany dia mbola mirary fety sambatra ho anao hatrany manaraka indray veloma tompoko